raha ny zava-misy eny amin'ny lapan'ny anteny mera-pirenena iny ihany koa dia ny farana omaly ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana tao anatin'izany lapana Tsimbazaza izany. Teboka maromaro no nodinindreo solombavam-bahoaka tao anatin'izay fotoana lavalava izay. Volavolan-dalàna dimy lehibe ny laniny teo anivon'ny anteny mera-pirenena tao anatin'ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana voalohany ary ny farana omaly. Anisan'ny olana ny solombavam-bahoaka tao anatin'io fivoriana io ny volavolan-dalàna momba ny lalàna mikasika amin'ny fitaterana anabakabaka, lalàna amin'ny feno tontolo iainana, eo ihany koa ny lalàna momba ny fametrahana ny anteny meran-doholona ary ny momba ny fitsinjaram-pahefana, ao anatin'izany ny famaritana ny isan'ny komuna vaovao ary momba ny sata manokana tanàna Antananarivo. Ity lalàna ity izay nodiniana in-telome taona teo anivon'ny anteny mera-pirenena, lalàna izay nampisy ady-hevitra mamaivay teo anivon'ny anteny mera-pirenena ary notsipahan'ny solombavam-bahoaka Mapara sy ny Akolafy Ravalomanana. Ny Movansa Ravalomanana moa zany rehefa nivory nandinika ambony ambany ny amin'ity sata manokana Antananarivo ity dia nieritreritra fa tsara dia tsara ilay tolo-kevitra ary mihevitra ho amin'ny lavidavitra kokoa, sainga eo amin'ilay fanamasahana azy no tsy ampy. Ohatra mety hisy ny fangaroam-pahefana eo amin'izay andraikitra ilay ben'ny tanàna lehibe izay voafidy ara-dalàna no vidin'ny vahoaka sy ny ben'ny tanàna any amin'ny arrondissement izay voafidy ihany koa samy ben'ny tanàna nefa ilay fahefana mety fangaro anatin'izay. Etsy andaniny ilay zava-misy ankehitriny na eo amin'ny zava-misy eo amin'ny tontolo iainana amin'ny territoire Antrabona sy ny sistia dia eo koa ny zava-misy ara-politika izay atao hoe fitadiavana stabilité politique aloha dia verina fa anamaro toerana kokoa ny fametrahana fitondrana tsara tatana, ny andrasana kely, ny ametrahana an'izao rafitra vaovao zao. Anisan'ny tafiditra tao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana voalohan'ny anteny mera-pirenena ihany koa ny fifidianana ny solo-tena ny androm-panjakana eo anivon'ny fitsarana ny tondra na ny haute cour de justice. Taorian'ny fifidianana natao ny 20 janoary teo dia lany solo-tena tompo-toerana eo anivon'ny haute cour de justice i Hussein Abdallah solombavam-bahoaka ny Soalala ary Rivotsina Bosco solombavam-bahoaka ny Lalangina. Ny solombavam-bahoaka Sidonie Raharinirina sy Lova Razafindrafito no mpanampy azy ireo anivon'ny haute cour de justice.